Araka ny fanteneniko teo moa dia resa-behivavy zany hoe resaka amin'ny ankapobeny hoe manahoana zany vehivavy fanatanjahantena avolenta satria efa nisafidy ohatrany hoe zay zany no natao asa ve zay aloha ny fanontaniako voalohany hoe manao fanatanjahantena ve zany no tena asanareo teo amin'ny rahavavy? Ka manana asa manokana zay fa safidy fotsiny zany ohatrany hoe rehefa ivelan'ny asa zany no manao fanatanjahantena? Tsy dia hoe nafangaro loatra tamin'ilay asa moa ilay izy fa rehefa misy fotoana malalaka dia manao fanatanjahantena. Dia nefa matihanina be tonga hatramin'ny hoe tompon-dakan'ny afrikana tompon-daka lalao nosy zany hoe nanokana fotoana be ihany nanaovana fanazarantena? Ilay izy aloha tsy mora satria tena miankina be koa ilay izy satria avy manatra mpianatra dia mikarakara tokantrano dia mbola manendrika mikotrana dia avy mikotrana indray dia mbola manendrika mandeha mitady vola. Zay mihitsy ilay horesantsika eto ato anatin'ny fandarana malala ary Gina manana asa hafa sa tonga dia manao rugby mihitsy no antom-pivelomana sy ohatrany hoe carrière zany? Hatreto aloha mbola tsy anasa dia ilay rugby konko tsy antom-pivelomana fa ohatrany hoe tiana ilay izy dia mbola atao foana aloha hatreto fa manahirana ihany amin'ilay fitazana sy ny fikarakarana ny zazakely satria efa manambady aman-janaka? Efa mananjanaka. Aman-janaka ary sanisy voahirana indray io mihitsy miasa sa hatreto aloha mbola sarosarotra angambany atao amintsika ilay hoe tena atao antonasa ny fanatanjahantena fa be dia be nefa ny fotoana voatokana amin'ny fanatanjahantena angambany ao anatin'ny herinandro dia ankoatran'ny asa zay tena hoe mibahaterana dia io ngamba ny faharoa anahy manokana ny fandaniana fotoana ao anatin'ny herinandro miravana alina sy tsy ipetrahana any an-trano ny weekend fa tena hoe manao fanatanjahantena voatokana amin'ny fanatanjahantena ny weekend matetika. Zany hoe ho anareo telivavy zany tena fiainana tafiditra anatiny hoe fiainana antom-pisina mihitsy ilay manao fanatanjahantena tsy ohatrany hoe felafelam-bola ohatrany hoe indraindray rehefa misy fotoana dia manao basket manao lomano ny sisisa fa tena hoe isan'andro tsy maintsy manao an'io anatin'ny herinandro tsy maintsy misy fotoana betsaka atokana amin'ny fanatanjahantena. Mety foana izay teny voalohany fa sary malala tsy manino satria tena le sport indray ara ny ohatrany hoe tena fiainanao kokoa noho ny fiainanao ohatra dia mahafinaritra manao lesika. Ary neny Gina? Le sport no mibahana betsaka indraindray ary indrindra fa amin'izay izao anaty mise au vera fanomanana ny kanina izao dia efa le rugby mihitsy ny aloha zany hatreto no mibahana be dia be dia ilay izy koa fitiavana ny lehibe indrindra marina le tenen'ny filohantsika hoe fitiavana lehibe indrindra dia atao ampitiavana daholo ny zavatra rehetrarehetra dia zay zany no tena anokanana mpahambetsaka amin'ny fotoana amin'izao? Rugby aloha hatreto mibetsaka amin'ny fotoana. Ary ny voahira? Tena zay mihitsy ilay izy raha tena hoe ny fanatanjahantena tsy fantatry ny anazy roa vavy fa ataoko tany amin'ny vao niakatra tany amin'ny classe de seconde vao afaka bebe sy angamba nanomboka nanao fanatanjahantena nanomboka tena hoe niditra hoe andehanao sport dans le sens tsy fialam-boly tsy le hoe le manam-potoana dia andehanao basket fa hoe tena hoe andeha hiditra club sy ohatr'izany nanomboka tany angamba dia fa hoe ny herinandro ao anatin'ny herinandro ny efatra indimy andeha manao entraînement fa tsy le hoe distraction tsy fialam-boly mihitsy zany fialam-boly le izy fa atao hoe matoa anao zavatra rany angambany dia misy objectif ihany tao anatiny tao dia zay no tena mitondra le motivation hoe za mba te ohatr'izao indray andro any ohatra ny raha ny manokana zany zao ohatra dia dalirandriatefy reny ohatra tamin'iza mbola zaka izy zany mba narinany mba te alaza ohatra n'izany mpanao sport zany dia niditra dia nisafidy ny sport tiako dia fitiavana an'ilay sport le izy voalohany indrindra dia rehefa tena niditra amin'izay dia nitoy foana dia tsy afaka tsony zay mihitsy mba tiako antaniny hoe inona zany ohatrany hoe misy karazana déclic ve teo amin'ny fiainana hoe ndeha saranga tena anoka tena ho an'ity karaté ty mihitsy? Eny ana manokana aloha ngamba talohan'ny hidira karaté efa niditra club na volley kely vetivety dia nisy club na basket kely vetivety fa ohatran'ny Menadaia moa zay
dia tamin'izany kilalao any anaty tokotany be any dia tamin'izany malaza le vao nanomboka ny karaté ya dia ohatra mba tiako ohatra mba tiako dia zay ny tena nahatonga le zany dia hitady club karaté nahita hitan'le film tamin'izany film tamin'izany dia mbola vao nalaza le film na karaté tamin'izany misy vidéo ohatrany tiako ty zavatra ty fandeha mba hitady dia nahita dia niditra dia tsy niala tsony hatramin'izao ataoko hoe faharoa amby roapolo taona nanaovana karaté hatramin'izao tena tiana marina ary zina zao inona n'olona tonga hoe ndeha hanao rugby dia firy taona zay anao nanao rugby tsy hoe inona fa le izy efa dadanay mpanao rugby dadabe anay mpanao rugby dia efa lova tsy mifindra tao anaty fianakaviana dia nanomboka école nandeha ambaratonga maromaro dia tonga mpanao rugby dia le izy moa fa nirina ampiana tanjona foana eo amin'le sport io mba ho équipe nationale dia tafiditra tao anaty équipe nationale dia mbola eto foana hatramin'izao dia firy taona zay anao nanao rugby le izy moa zany nanomboka kely ataoko hoe à peu près 8 ans teo valo taona zay nanomboka valo taona ka nanomboka tamin'ny anao valo taona tamin'ny za valo taona dia efa lavalava ihany zany 5 amby roapolo taona zao nanomboka tamin'izany malala ny anandray aloha ny ray aman-dreniko tsisy nanao lutte fa mpanao rugby daholo dia efa niara-lalao taminy fa tiako le lutte zany satria misy le maître anay zay namany mamanay be dia maître misy ela moa kokoa anazy dia nahafinaritra be foana fitaizany hatramin'izay nanomboka tamin'ny 2016 teo nanao lutte voalohany dia 2018 any lany équipe nationale teo amin'ny 10 taona teo zany zay zany nanaovako lutte dia nampiana tandrina foana le izy dia neniakatra fa hitany malala ohatrany hoe le lutte zany amin'ny ankapobeny ohatrany hoe somary maherierisetra kely mankony dia ohatrany hoe ny tena vehivavy misafidanao an'le izy ohatrany hoe hafa kely zany ie tena naniolona atao aminay koa raha aloha tena gaga hoe fa ahoana no ianao rery manao an'iny fa ny tsy tokony ianao an'io ianao fa tokony lehilahy tokony ianao anazy satria sport maherisetra le izy moa ty misy mibatabata dia tiako fotsiny ao dia mahafinaritra anahy le izy dia hay tena nohana foana dia firy taona zay anao nanao lutte 10 taona teo zany nanao lutte ie tena tiana marina dia tao anatin'izay 10 taona zay ve mbola tsy hoe naratra mbola tsy hoe asa efa nisy zavatra ohatrany accident nahazo ve tamin'le sport ie efa nisy tamin'ny tany Congo zao zany latsaka ny épaule-ako niady fahatelo fa azo ihany le izy nalatsaka zany épaule bravo dia tsy nisy hoe tsy hanao tsondraka sa fa sao dia mateto jiny loha tsy tao an-tsaina fa hoe rehefa sitsana dia ndao indray fatina le izy dia ahoana oa sy ndray aman-dreny tamin'ny voe andeha hanao lutte zany malala inona ary ty gaga ihany ahoana tena io marina ve sport ataonao nefa zay mpanao rugby daholo ny atao trano dia anao rery ny anao lutte loha ty fa itiny no tiako dia mba encourageny zareo dia nanao tena nanao ohatra farany dia ohatran'izay koa fantanitiako apetraka amin'ny jinany ohatrany hoe rugby zany maherisetra lehilahy tena manao anazy mifandondona mila heritsika mila tanjaka ara-batana angeza be zany ie fika mba za kokoa mantsy efa nanao lutte tamin'ny mbola kelikely tao a lutte any Cosfa maître Arsène nampianatra anay tamin'izany dia ohatrany hoe tsy nety nanao compétition mihitsy dia niala dia tsy nety nanao satria nanino inona natokany hoe tsy nety nanao compétition isaky ny andeha ilanty zay dia ohatrany tsy raikitra foana dia tsy nety nanao tsony dia hoe mety tsy anjaranga amin'ny ty madao dia le rugby ny efa le ao anaty raha moa zany le izy dia le rugby foana natao nanomboka kelikely zay dia efa niaraka tamin'ny lehilahy foana le eo atokotany aloha ny etomboan'le izy miaraka amin'ny lehilahy manao rugby dia taty aoriana nisy vehivavy dia lasa niaraka amin'ny vehivavy dia efa izao makiledy izy sarosarotra indraindray le nao maherisetra eny ambony terrain dia eritreretin'ny olona hoe entinao any fiarahamonina le izy fa zavatra eny ambony terrain hafa mihitsy dia fiarahamonina ianao lafa mihitsy ho antaniko mihitsy zay rehefa avy eo fa zany hoe neny drina zany ny fianakaviana ohatrany tonga dia nandeha ho azy zany fa tsy gagagaga hoe fa manintany anao sporondelahy tsy magaga satria
raha ohatra aminay dia zokinay vavy sy mamanay ihany tsy nanao rugby taminay fa zay dimy mianadady zay efatra zany nanao daholo miaraka ny dadanay fa mamanay sy zokinay vavy ihany tena passion anatin'ny fianakaviana mihitsy zany rehetra mihitsy fianakaviana rehetra mihitsy ary voahirana indray ny tiako anontaniana hoe ny karaté indray moa efa mba hita ohatrany hoe misy betsaka lehilahy betsaka vehivavy sa lehilahy no tena betsaka manao karaté eny somary manatombo kely fa betsaka ihany koa vehivavy manao karaté efa betsaka mihitsy ohatrany hoe tsy mahataitra kokoa zany le hoe manao karaté raha ampitaina amin'io rugby lutte sa mety misy tsy mahataitra fa misy hoe ataoko hoe manavanana kokoa vehivavy ao anatin'le fanaovana karaté fa zany hoe raha eto amintsika zao ohatra dia ny vehivavy zao no maromaro kokoa ny ao anatin'ny équipe nationale mahazo vokatra dia tsy voatery le hoe ady be le eritreretina koa mantsy talolo hoe karaté dia hoe miady aiady moa ny karaté mazava ho azy fa efa betsaka ny vehivavy manao karaté ka efa betsaka efa ny eto amintsika aloha zany efa hita hoe misy évolué be mihitsy ny mpanao karaté vehivavy raha hiteny fotsiny hoe ohatrany hoe za zao mpitsara tsy mpitsara national fotsiny efa manana grade international dia ny eto amintsika zao ny manana grade international raha ny fitsarana zany dia vehivavy zay mibetsaka fa lehilahy roa eny misy régional zany fa ny africaine roa fa ny vehivavy enina zay zany zao ny atao hoe eto Madagasikara dia nanahoana ny ohatrany hoe nandinganana andreo an-tanatohatra rehetra ny aingetany amin'ny hoe vo nianatra an'le izy mihitsy mandriba tonga ny taty amin'ny hoe tena efa lasa amin'ny sehatra ambony be hoe arbitre international zany vo manomboka moa zany ny mpanao karaté dia tsy maintsy hoe ceinture blanche zay ny voalohany indrindra elaela ihany ataoko hoe tao anatin'ny 3 taona angambany vo nahazo ceinture noire premier dan zany hoe nanomboka 3 taona eo zany pratique vao nahazo ceinture noire premier dan dia ao anatin'izay manao compétition atleta ny etombohana atleta tsy maintsy mandalo an'izay atleta zay dia rehefa tafiditra équipe nationale dia nanao rencontre internationale dia efa maromaro ihany koa ny rencontre internationale natao dia zay vao niditra nanao coach aloha nanao coach n'le club zany nataoko daholo ny an-tanatohatra rehetra dia nanao arbitre national dia zay vao nanala examen international dia zay vao tonga amin'izao stade misy anazy zao fa mbola lavitra be koa nefa diavina après mbola misy tanjona ambony be hafa mbola misy maromaro any aloha any fa hatreto aloha zany zao no misy anahy dia inona ny tena hitanao hoe mety hoe fahasarotana ve na mety hoe sakana ve tao anatin'izay fotoana rehetra nandalovana n'izay an-tanatohatra isan-karazany na tonga tamin'izao hoe arbitre international zao ny sakana angambany dia le hoe le tena antsika tany voalohany hoe tsy afaka atao professionnel ny sport dia ny fotoana zany aloha angambany hoe sakana voaloha satria rehefa tena hoe mandeha ny fiainana andavanandro dia tsy maintsy somary hoe ahena kokoa ny sport raha ohatra hoe misy zavatra important zany satria tsy maintsy mitady vola ianao tsy maintsy ampandeferina zany izy raha hoe mianatra ianao na miasa ianao dia izy ny somary ampandeferina kokoa rehefa misy objectif indray dia tsy maintsy hoe mandamina fotoana arakarak'izay objectif zay hoe anao championnat d'Afrique tsika ohatra manomana dia lasa mampina kely ezahana ampina izy fotoana angamba ny voaloha dia faharoa manarakaraka an'izay ny hoentimanana satria tsy professionnel anazy zany dia tsy maintsy marina hoe mety manampy fédération sy ny fanjakana ao anatin'ny fanosehana ny sport fa hita ihany hoe tsy masehaka tsy mahavale filana le izy na ny matériel anao na ny sakafonao na ny satria efa nisy fotoana athlète ohatra ny zareo manao compétition dia misy complément alimentaire ilainao satria zany dia zay ngambany hoe hitako hoe sakana ao anatin'le izy goavagoavana ihany ianao ve raha ohatra hoe afaka nanana an'izay fahafahany zay dia mety ny safidy mihitsy hoe tena tsy anao afa-tsy karaté raha possible fa eto amintsika mbola tsy possible fa raha hoe tena possible zany hoe tena lasa professionnel ny sport dia mety tena hoe tanteraka dia nefa ny avy eo misafidy anambady amanjanaka koa sa tsy sakana
tsy hoe sakana ho anay koa ngamba ny fianakaviana ray manontolo karateka daholo na vadina ny zanaka na ny cousin cousine ndray tapozy ohatr'izany ao daholo zay dia tsy tena hoe sakana le izy satria ohatrany hoe fitiavana iaraha-manana ngambany dia miaraka mandeha manao entraînement misy fotoana ohatra ny tamin'ireny covid reny dia confinement dia zay mifanakaikikaiky dia ao an-trano tonga dia tokotany mivadika tatami dia lasa eo daholo zay mianakavy tsy hoe tsy ampy olona fa tonga dia misy raika ambin'ny folo zay eo tokotany miara-manakarakaiky tsy dia sakana loatra ngamba ny vady aman-janaka tamin'ny teraka ihany tsy maintsy nisy fotoana ny janona kely rehefa niteraka fa akoatran'izay satria vadina koa mpanao karate mpanao karate zany hoe neny sansay voahirana zany tsy nisy olana mihitsy le ohatrany hoe tsy voatery hoe mila mandresa lahatra hoe ndeha hanao an'ity rangasa tsy voatery tsy misy an'izay inona no natonga ny vadika tao amin'ny Jinandray ahako inona no hitanao hoe tena sakana na mety hoe olana lehibe hatrehana mandro-mahatonga an'izao eo anatin'ny ekipa pirenena mpanao rugby zay rugby vehivavy olana eo amin'ny matériel aloha olana zay zany ngamba ny itovizana daholo eo amin'ny matériel olana dia le ho anay mpanao rugby konkoa le betsaka ny zavatra ilaina aloha dia zay ngamba tena hitako tena olana goavana be eo amin'ny ara-matériel tena olana e satria ny adversaire anay zao raha mijery todika makany amin'ny Afrique du Sud Afrique du Sud izy matériel izy manambatana izy matériel izy tsy sahirana avolenta zay koa efa nahita an'izany tany Stellenbosch tao amin'ny fanaovan'zareo camp fanaovan'zareo mise à faire tena tsy olana tena complet izy mahita hoe complet raha par rapport amin'ny eto Madagasikara zany aloha eo sakana matériel tsika koa raha ara-batana mbola kelikely par rapport za zao kelikely dia zay mihitsy mijerenjena eo dia ohatrany hoe kelikely tsy manana le vatana le tena ohatrany hoe sa tsy mampaninina zay sa tsapa ihany rehefa eny ambony kianja raha amin'ny akanzy tsapa be le izy satria amin'ny vatana tena ilaina amin'ny akanzy ao amin'ny rugby akanzy tena ilaina amin'ny vatana dia raha amin'ny rugby aloha be dia be ny zavatra manque fa ianao hoe nieritreritra taminay andeha hanao rugby hoe ho tonga amina hoe amina dingana ambony be ohatrany hoe efa ao anatin'ny ekipa pirenena sa hoe lalaovina fotsiny loha ty dia hita eo rehefa manao zavatra ianao dia tsy maintsy mametraka objectif foana dia efa nieritreritra foana hoe mba teo anaty ekipa pirenena voakely aloha dia hoe satria ry totonona tompoky vavy totonona sy zony anay ny tao amin'ny Besarety matetika équipe nationale dia reny no hoe reny foana ny atao fitaratra hoe mba teo ekipa pirenena ohatra ny zareo zany hoe efa nisy modely zany dia efa ohatrany hoe nanaraka ny lalan'iny fotsiny nanaraka ny lalan'ny zareo totika kely atao malala indray inona no mety hoe fanampy na fahasarotana na olana na sakana niainga tamin'ny hoe voanomboka nao luta mihitsy dia tonga amin'izao hoe fa tena avolenta be hoe tena Jeux africains championne ny Jeux africains championne ny JOI zao le olana aloha tsy dia ataoko hoe tsy dia nisy loatra tamin'le mbola mpianatra mantsy tamin'ireny dia ohatrany hoe tsy dia nisy olana loatra fa le nanomboka teo amin'le miteraka amin'izay ny ohatrany hoe nisy olana kely satria hoe rehefa andeha zany dia ahoana ny zaza ahoana ny fitezaina anazy satria ny ray aman-dreny koa tsy hoe anara-maso ny zanakenao foana ny lehilahy koa tsy dia hoe hijery an'io fa izy koa manana ny asany dia teo aloha le problème kely mo ny fédération ny luta sahirakirana kely dia tsy dia hoe afaka hoe manohana be anay dia eo amin'le hoe resaka vola apetraka ho an'ny vady aman-janaka indrindrindrindra moa zany hoe le zaza hoe ahoana ny motivation apetraka ho an'ity zaza ity dia teo amin'iny nanomboka olana kely zany hoe rehefa nanomboka niteraka zany lasa nisy fahasarotana nisy fahasarotana kely fa na izany hoe raha tsy nanakana fa mbola tsy nanakana fa nanolalana foana
manambady aman-janaka tsy ny malala Ie. firy ny zanakao ray ray ny zanakao firy taona 10 taona 10 taona zany hoe mbola tanora kely zany zany misy mifanontaniako manaraka hoe dia ahoanandreo izy ny vady rehefa hoe andehanao mpanao fanatanjahantena matianina ohatran'izay hoe ary amin'izay le izy lutte izy aloha tsy tena nisy olana be tamin'le resaka izy ka mpanao fanatanjahantena manao izy fa ringopina tsy ay tena ka sarotra tamin'le izy fa izy raha nanoana ihany ay kosa zany hoe tsara ihany manambitana zany ohatrany hoe ny voahirana zao ny malala zao hoe mpanao fanatanjahantena ihany koa lay lehilahy zay miaraka amin'ny tena na mivadiny tena dia ohatrany hoe mora kokoa zany ny mampita n'le safidiny tena hoe andehanao an'le fanatanjahantena ary mahazo fanohanana mahazo zany hoe io vadiny tena io zany mpanohana ny tena voalohany io premier fan zay premier fan dia tena ohatr'izay mihitsy tena zay mihitsy mampirisika mihitsy tena manosika hoe atao fa vitanao io dia lasa teneny malalaka oatra zany tena tsara be mihitsy zany nendrina tsy manambady fa mananjanaka zay le nytenenao teo dia ahoana ozy ny firy taona ny zanakao efa taona ay mbola zazazaza kely dia ahoana ozy izy ny zanaka rehefa hoe andehanao entraînement maman rehefa ohatra hoe misesy be le préparation dia misy fotoana midongy amin'izay izy tsy avelany mandeha anao ohatra hoe manamboatra valizy eo dia mitokonao izy hoe za ko hoe araka mama fa mama foana ve maka ny andafo izy dia za ko mba hoe dia encourageny izy hoe mbola iveriny mama dia hitondra mama zavatra tsara be fa courage dia menamena fitiavana aloha izy fa adalaina any aterina any amin'ny zokinay vavy zay vao mandamina an'le entana fa raha mbola io izy dia tsy vita fa midongy be izy hoe anaraka safidy ve ny drina hoe tsy anambady fa ananjanaka safidy misy ny fiainana safidy fa tsy hoe lahatra sy anjara fa eo ihany koa izy nge manohana eo koa izy manohana na material na akotrana satria sportif ihany koa mantsy le papany zanako zany hoe tsy nanana olana koa ianao zany nandresena lahatra hoe hiteraka kanefa ny anao fanatanjahantena zany hoe iandraikitra n'le andraikitra mare ny mpianakaviana kanefa eo ihany le fanatanjahantena tsisy olana ka tsisy olana teo amin'le voalohany mbola sivy volana ny zanako niverina équipe nationale dia eo amin'le nanalanono anazy nisy olana kely taminazy fa tsy nanino le voaverina hoe ikotrana no sadakatra kely hoe sahady ve fa tsy maninona le izy fa tsy naninona izy fa avy eo ary izy mbola nanampy anao hoe raha ikotrana dia avy ampikotrana fa ianao miaraka amin'olona ihany zany amin'izao fotoana izao diako antanina manko hoe mety ho mora kokoa ve le hoe misy lehilahy manohana zany misy partenaire de vie zany manohana am'le hoe manao fanatanjahantena noho ny hoe irery ie manohana izy ara-tsaina manohana izy ara-bola mampikotrana ihany koa satria izy koa mpanao fanatanjahantena dikan'izany hoe zany mpanao fanatanjahantena tsy maintsy mpanao fanatanjahantena miaraka aminy fa tsara kokoa hoe mpanao fanatanjahantena satria izy mba comprendre anao kokoa izy raha mpanao fanatanjahantena mo afaka mifanampy aminao konkoa hoe ndao iaraka ikotrana ry dia avy mikotrana dia ohatr'izay marina zany hoe raha ataoko hoe raha mpanao fanatanjahantena ka le lehilahy tsy manao tsy haiko aloha tsy azoko an-tsaina le izy fa ny toetsan'ny mpanao fanatanjahantena angambany hoe azo tenena hoe olona matoky tena dia mavita manosika fa tsy le manahirana amin'ny tenany izy lasa ohatrany hoe za tsy ratsy be moa le hoe mohaka fa lehilahy mijoro zany dia zay le tena apui zany izy apui izy fa tsy izy indray ny tohanana akory sanatra zany mifanampy mifanohana izahay ny an'andro zany mifanampy mifanohana mifanosika
dia zay ngambany hoe tsy haiko hoe ohatranao ana aloha hoe miaraka amin'ny lehilahy na hoe manambady lehilahy tsy manao fanatanjahantena fa manodidina anahy dia mpanao fanatanjahantena. Le izy koa ohatra manahirana ihany raha hoe lehilahy tsy manao fanatanjahantena zany satria ianao ny sport ataonao ohatra ny hoe duradura ohatra maherieritreritra nefa raikitra ny aby dia tokony tsy maintsy zay hoe ianao ve dia tsy maintsy hovonoa ny vehivavy ianao dia zay le problème ohatra ny hoe manahirana ihany raha hoe za manao sport nefa andeha olona iaraka amiko tsy manao sport andeha kotrana dia tsy maintsy hiteny anazy za andeha kotrana izy mety hoe tsy amela hoe vehivavy zany maditra manao fanatanjahantena zay mihitsy le tiako anontany zay le problème maditra misetrasetra ohatra ny hoe misy olona mandray an'izany zao eny fiarahamonina hoe vehivavy fozahorana zay ny eritreretin'le olona nefa ny io arakaraka an'le sainanao ihany ko nefa dia ahoana tokoa hita manala ohatra le niteny Gina teo hoe ianao ve any anaty fiarahamonina raisin'olona ohatra ny hoe satria mpanao lutte dia mahery setra zao ohatra le fiteny aza mba miady amin'io a iny aloha tsy maintsy misy na namany vadinao ara tsy maintsy hiteny an'izany hoe ilaisany tena fa miady a isamberamamiady ive tsy amomby be tsara nefa ny tsisy an'izany akory fa rehefa fiarahamonina dia malefaka kely malefaka ohatra vehivavy rehetrarehetra eno ay ary manina marina tsy maintsy misy an'izay ohatra ny karazana cliché na fomba fitsaran'ny olona ivelany zay hoe satria zao Gina manao rugby dia mahery setra zany zao io Gina io neny fiarahamonina aloha efa malalana tsara za mbola tsy nisy fotoana famaly aman'olona mbola tsy nisy fotoana ny ady aman'olona dia ny olona malala hoe tsy fitondrantenako eny ambony terrain iny hoentiko amin'ny fiarahamonina fa ny any ivelany no miteny hoe ndrivy ozy izy agressif be eny ambony terrain dia tsy ohatra zany ihany koa ndry aty avelany anatin'ny fiarahamonina ty le izy manahirana be le anamary tena amin'ny olona fa arakarak'izay ifandraisany anao tsy maninona fa zay andraisany anao eo zany hoe tsy mila zay tokoa hoe tsy voatery hoe anazava amin'olona foana ianao hoe ohatran'izao na ohatran'izao ny fiainana manahirana le fanazavazava amin'olona moa ny olona konkoa miteny anay hoe maki maditra maki raha tsy fitondran-tena zay hoa tsy anamarina ny tenanay mandreraka be zareo zany ie fa zay andraisany anao eo hoe maditra ve anao raha tsy fitondran-tena ve anao avela izy zany am'zay andraisany anao any fa ianao tsy anamarina tena be sady zay foana hoe tsy zay fandraisan'ny olona ny ianao fa ianao ihany no mahafantatra n'zay tsy zay lazain'ny olona fa ianao ihany mahafantatra ohatra nahoana ny fiainanao foana fotsiny ianao mampiseho zavatra tsara ho an'ny fiarahamonina ho an'ny olona rehetra miezaka manao ny tsara foana ianao fa ina tokoa ny Gina na tonga n'izay ohatra ny fomba fijeran'ny fiarahamonina zay hoe rehefa maki vehivavy dia ohatra ny verina hoe maditra manamanana an'izany hoe raha tsy fitondran-teny zany ve ina mahatonga an'izany sady zay fotsiny ohatra ny fitsarana ivelany ny olona misy hitany ao dia le izy moa rehefa hoe maki dia atambany ataony anankiray rehetra dia moa rehefa simbany anankiray dia lasa ohatra ny hoe ianao le zay maki tonga eo lasa ratsy ianao nefa ianao mba miezaka manome image tsara foana zay nataony raha hoe sanatria mialatsiny ho an'ny zokovavy teo aloha raha hoe nisy tsy mety nataony zokovavy teo aloha zay tateo aoriana miezaka manatsara n'le tontolo rugby vehivavy fa le izy moa zany tsika gasy misy sasany gasy hoe rehefa io napetraka teo dia hoe tarana boanjo zany dia hoe mitovy any teo aloha ihany zany tateo aoriana fa zay miezaka foana manova ny imazin'le rugby ho anay aty aoriana ary voahirana ve fa ny sedran'izay nanana fotoana ve nety ny sedran'izay hoe satria vehivavy mpanao fanatanjahantena dia mety ratsy ny fomba fijeran'ny olona mety madiditra zao io mety jefijefy zao io mety mbola tena sendran'izay fa ny tena sendrana mitovy amin'ny tenen'ny malala teo ihany hoe ianao fa zao rehefa miady amin'ny vadinao tsy mokontany matetika tratran'izay foana dia nefa ny tena tsotra tsy zara ngamany tsy miteny indrindra rehefa miseny za tsy mbola mifamaly taman'olona hoe niady aman'olona fa ny tontolon'ny karaté ngamany ara japonais mantsy izy io dia misy atao hoe filazana azy dojoku na raha anao anatiny
fomba fiaina fomba fisanana zany apetraka ao amin'ny fiainanao andavanandro dia zay anisan'ny olona ataoko hoe calme indrindra tsy mahery fihetsika tsy araky ny eritreretin'ny olona hoe mpanao ara-marse reny dia reny misetrasetrana reny tsy manao an'izany dia fa mbola tsy sendrany hoe tena hoe nanana an'izay remarque zay hoe maditra ohatr'izany tsy dia miaina bebe longany hoe mety nisy ny tena hoe bebe lo kely fa bebe mokondoa dia tena zay tokoa arakaraka ny fijeren'ny olona angamba ny tena marina fa tsy hoe za tsy mamaritra ny tenako hoe be mokondoa mety misy fotsiny situation mety hoe ilaina an'izay kely fa tsy tena hoe zay foana isan'andro tsy ny fiarahamonina eny tsy hoe zay fa mety misy kely samy manana fijery moa ny olona angamba arakaraka ny olona mifanerasera aminahako angamba ny mahita hoe be mokondoa iny sa olona tsotra be manao ahoana zany fifandraisanareo mivady ianao zany tsy masika so dia atsogoloko amin'ny tany tokoa lohany rehefa masika hoe ahoana moa zany asa ahoana fifandraisanareo roa zany ohatrany hoe mipetraka foana ve le hoe tandrefa mpanao fanatanjahantena ny vehivavy io ndraindray koa ny le araky ny tantaray malala teo hoe le naman'le vady zao miteny io vely ty tsy asika be ohatra anao rehefa miady ny aminay mivady ve mety hoe izy raha mety hoe masitsika kokoa za plutôt me laisser aller za plutôt me laisser aller fa izy ny plutôt masitsika kokoa dia tsy fantatra ohatra ny za fotsiny aloha manana zay vitenenana zay foa nareo ohatra ny hoana rehefa miady ao an-trano hoe raikitra fa zay tonga dia eo amin'ny tatami misy alefa misy mitena zay foana fa tsy zay ka tsy zay hoe lasa mivadika tatami io fandriny io rehefa tena raikitra matetika fa mbola tsy nisy an'izay aloha tao an-trano tsy nisy an'izay tao an-trano miriko tsy izy koa ngamba n'izay zavatra izay fa sava dia zao ndray ary mifantaniko manaraka ny vadinareo ve tsy saro-piaro aminareo le manao fanatanjahantena mifangaro amin'olona betsaka rehefa mandeha manao fanazaran-tena na manao déplacement araka ny tenidrina teo mahita olona betsaka ahoana ozy le lehilahy amin'izay saro-piaro tsy maintsy mamisy saro-piaro kely ihany kosa angambany hoe saro-piaro asarota-piaro fa le définition ny angambany tsika no samy manana ny azy fa ny fasarota-piaro hoanay manokana tsy le saro-piaro hoe iza miaraka aminao any ohatrany ahoana iza tsy any le izy fa le fasarota-piaro amin'ny anahy ny tranga miseho aminahy dia le fotoana le mihoatra kely na raha tokony hoe ohatrany hoe tokony hoe amin'ny 10 farany dia amin'ny 9 vao vita dia any le resaka fasarota-piaro efa naninona zao vao vita tataraiky be nareo fa maninona manitatra raha tokony hoe ohatra hoe andeha croseny alarbi zao ohatra hoe zay ny programme ohatra dia lasa manitatra le izy vita ny cross tao alarbi dia niditra salle kely zay tsasakadaka dia fa maninona ny tarina fa tsy le asarota-piaro hoe izy mibanontany tsy zay akory na hoe fa manontany any izy hoe fa naninona zay vao nody dia manao zava ianao hoe niarako ohatr'izao zay dia tsy ampy teo amin'ny toerana fa nila tady an'izao kely zay dia lasa nandeha zay any le izy fa tsy resaka ary tsy misy hoe za naraka anao andeha hanao entraînement na andeha hanao compétition na ny akabetsahany fotoana izy miaraka amiko foana ny akabetsahany fotoana izy miaraka amiko foana satria ny sport ataonay mitovy fa ny déplacement ngamba no misy fotoana izy tsy afaka mandeha ohatran'ny hoe ohatran'izay any Chine zay hoe rehefa mandeha makany ivelany zao ohatra dia satria ny examen tsy na matetika international dia am'izay déplacé dia iny hoe tsy afaka mandeha fa mijanona ny anankiray dia tsy hoe saro-piaro mety hoe alahelo ngambany hoe mba te andeha koa fa tsy afaka mandeha fa tsy matoky tena zany izy matoky tena sa matoky anahy matoky anao izy fa tsy adaladala any ianao zay ngamba ary tsy haiko izy any amaly voalohany malala sa ny Chine
eo am'le asarotam-piara aloha tsy de misy fa rehefa le compétition iny ndraindray rehefa le an'olo maillot ianao ndraindray nefa tsisy vestiaire de tsy maintsy hoe eo amin'ny sisiny zany ianao de iny izy ny ohatrany hoe tonga de ianao konko zany ohatran'ireny hoe iny reny ianao tia mason'olona ety eny analakandro iny aloha zany le amin'iny le problème kely le matezitra anazy satria any aminao daholo zany mason'le lehilahy zay eo akaikikaiky rehefa amin'iny fa tsy de fa rehefa hoe mandeha manao fanatanjahantena manao fanazaran-tena ianao ohatra de tsy sary-piara izy hoe feno lehilahy any sady io luta io lehilahy ny tena be mpanao azy ka iza miaraka aminao any amin'ny firenao mody tsy eny le manontany an'le izy miaraka mody aminao iny aloha izy manontany fa le bandy hafa miaraka aminao ohatra mbola tsy nanontany kosa any andrinadray ary tsy sary-piara izy ka nankely aza amin'ny zanany fotsiny izy rehefa atao ambany zavatra dia any izy sary-piara zay ihany no mety hoe mametraka olana izay ihany dia na dia hoe mandeha satria matetika koa ny maki ladies betsaka ny déplacement fivoahana makany ivelany dia tsy hoe iza zany hitanao tany sao dia mahita lehilahy hafa any tsy manisy olana be amin'izany izy mo fatokisana koa apetraka ihany zay zany rehefa mihaino anareo zany dia ohatrany hoe nanambitana nitontana tamin'ny lehilahy hoe manana fatokisana aminareo satria tsy voatery hoe satria le hoe mpanao fanatanjahantena manko tena fangaro amin'ny olona betsaka mihaona amin'ny olona betsaka rehefa manao déplacement dia mazava ho azy misy karazana olona betsaka hifankahitanany amin'ny toerana ale any fa tsy mipetraka loatra zay hatreto aloha zany tsy dia nisy olana hatreto aloha satria manko raha sendra misy olana dia raha sendra mipetraka izay dia mety olana ihany hoe tsy hahafahan'ny vehivavy mivelatra amin'ny fanaovana fanatanjahantena raha sanatria ka sary-piarina mametraka olana na sarotiny le partenaire zany le olona miaraka amin'ny tena le izy aloha normal be raha ohatra ka ataoko hoe raha hoe filazako anazy etaladala dia zay dia hoe mipetraka le olana fa rehefa ianao zany hoe manao rano an'le izy zany zao ohatra ny hoe andehanako any andehanao examen dia mametraka zay objectif zay ka rehefa ajainao zay objectif zay dia tokony tsy hisy ny olana fa ataoko hoe resaka amin'ny mahavehivavy ny tena moa zany misy foana angamba natao hoe pikoty fa rehefa tsy nandeha jerijery bakany ataoko hoe tsy zay loatra angamba le objectif andehanana any fa rehefa mametraka objectif ianao ana le examen ataoko any dia zay ny objectif dia apetraka le fatokisana no examen andehanako any dia mba matokisana dia izy rehefa anao examen ataonao any dia atokisako anao dia ataovy ny examen vitanao io ho anahy aloha zay fa tsy mametraka an'izay le hoe rehefa any dia mba hanara loatra kely tsy raha vao zay ny apetrako anatin'ny longamany dia tsy mety mihitsy io ary io koa ny lehilahy tsy maintsy matsapa raha vao misy zavatra ohatr'izany dia zay ny anahako manokana misy anampo fianareo fa ny anay zao ny rugby be mpanaraka be mihitsy raha hoe eto Madagasikara tena betsaka dia le izy hoe eo amin'le hoe anova image ianao tsy hoe ianao efa nanao objectif anova image indray no hoe andeha adaladala amin'ny lehilahy ery vao mahay ratsy le izy dia ianao mihitsy mametraka ho an'ny tenanao hoe tsy manaja ny raha aloha fa tsy andeha ho ery amin'ny lehilahy ery dia simba konko le vatana satria ianao mametsaka tandrona tsara be mihitsy eo amin'le fiainana dia raha hiaraka raha hoe olona be dia be zany dia simba koa ianao tenanao simba voalohany zany hoe ianao ihany koa mila mitandrana zany amin'izay hoe fitondran-tena sy amin'izay image tianao omena araka ny tenanao teo zay amin'ny mareny koa dia efa mila mametraka zavatra tsara ho an'ny taranaka fa tsy reny ianao dia ianao indraina dia ho ratsy fitondran-tena zay resaka renim-pianakaviana sy ny hoe mahavehivavy mpanao fanatanjahantena kanefa vehivavy renim-pianakaviana zay no resantsika rehefa avy eo fa asaiko nareo telo miravavy